misaorana tompontsika noho ny amin'ity folakandro ity izay nomeny antsika. Raha ny tena marina moa dia tsika menakavy ihany neto. Dia olona sampana, ny fikambanana, ny karazan-drazany rehetra, hatramin'ny biraom-piangonana, ny komity, dia daholo tsika rehetra manao akanjo maitsomaitso. Iza zao tsy manao akanjo maitsomaitso? Izay tsy manao akanjo maitsomaitso moa zany dia spectateur. Izay manao akanjo maitsomaitso no acteur. Zay a. Dia sasany zao manao cravatte maitsomaitso dia inona zany? Acteur. Pasteur zay dia kizy. Dia misaotra ny tompontsika noho ny amin'ity andro ity, mahafinaritra fa mbola ho avy ihany moa sasany a. Dia tsara be daholo ny akanjonareo, maitsomaitso tsara tarehy. Dia tsy hoe ny ankizy iza zao rehetra zaraka fifoazana. Manao ny hoe maitsomaitso zara, maitsomaitso tanoranora kely. Dia tsy hoe ski 4 reto kaiky reto hoe Ariela, dia manao maitsomaitso. Iza koa manao maitsomaitso hoe mbola zao manao maitsomaitso hitako eto. Dia Iantra manao maitsomaitso izy. Dia izy ririny Dorcas. Reo zany ny Dorcas reo a. Dia izy reto tsy manao maitsomaitso reto. Inona zao sampaty reo? Dia reto manao maitsomaitso ny ankizy ato amin'ny tanketsy. Andaontsika no hira anankiray ho fidiaranan'Andriamanitra. Manantena ozy izy ny lohahevitra dia diso ve? Dia diso fanantenana ve? Aman'izay ny marina koa. Tsy diso fanantenantsika fa miaraka amin'ny tompo. Andao haritsanantsika no hira larana fafito amby enimpolo Santarana ny Krismasy raha teo. Andininy voalohany sy ny andininy faefatra farany. Andao ary. Misy mitendry ambony ao a. Mitsokanao tokoa ary midera sy miondrika manoloana ny voninahitra ao. Akaiky indray ny Krismasy tompo, tserovana hoe tonga tetỳ ambonin'ny tany tokoa ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny very. Dia mananteny izay fa fanantenana koa ireo anatin'izany. Reto ny zanakay madinika marobe, tarobe, zatovo marobe, te hideranao eto am-pidipolinao. Manatrety fotoana ity fa ataonay amin'ny anaranao zany. Sokafanay amin'ny anaranao ity fotoana ity mba ho voninahitra ao, ary ho fiderana ny voninahitra ao rery ihany. Tsy misy olona azo voninahitra eto, tsy misy na iza memboninahitra akoatranao. Ianao no Andriamanitray, ianao no tomponay. Dia ome fifaliana ihany koa zay na izany aza. Fifaliana ao am-po noho ny finoanan' Jesosy Kristy. Fifaliana fa manana fanantenana zay, na indraindray aza mandalo zavatsarotra. Fifaliana fa manana an'ireto zanakay reto, izay miantoka no avy fa hiantohana no avy. Ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Kafana ity fety ny Noely, fampisehoana Noely ary fifaliana Noely, karakarainy ny antopira tankeza fa hivondronan'ny fiangonana sy iarahanay morona. Dia tononinay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy
ary farananay mivavaka amin'ny vavaka nampianariny anay manao hoe raha inay ozy ny an-danitra sy nanenanaranao tonga ny fanaranao Atsika raha tsy manokatra baiboly atsika dia mahalala ny teny eo soratra masina manao hoe aza matahotra fa indro amin'ny krismasy andraisantsika izany aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo dire tsara baiboly aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho onjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Dia izany no anokafantsika ity fifaliana iombonantsika ity riavana. Dia mirary ny soantsika mipetraha amin'izay aloha fa sao reraka eo ianao. Dia mirary ny soa ny tanketitsika dia ho antsika rehetra ihany koa fa samy anao izay manandrify azy moa dia tiano misantatra ny fetin'ny krismasy dia ataovy tsara izy ity fa vetivety kely dia lasa ny krismasy vetivety kely dia lasa vao amin'la iny moa ny krismasy aloha lakamisy amin'ny lakamisy dia fantatra vita sady ny fety ka manarana fo tsara teny Andriamanitra ndawary. Dia tsy maintsy kely asa efa nisy natory sa tsy natory mbanao zava raha tsy mora ary mbanao mora tsy mba zavatra mihitsy dia tsy maninona fa aloloha mandrapikenikeny teknisianina dia hiteny kely ihany aho hoe misaotra sady atsika sady miarahaba atsika tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra indray araka idera anome voninahitra an'Andriamanitra hiaranao krismasy ihany koa tsika dia misaotra sady ireo sampana rehetrarehetra namaly ny antsonay Andriamanitra maly fidianareo andao aloha tsika hitsangana kely aloha vao mipetraka dia mitsangana nisy efa tamin'ny roa tonga teo dia andao hitsangana kely mety efa mpinamana tsika miara-mipetraka eo fa mety misy mifankalala koa dia mifampijerijereva kely aloha gauche droite mifampijerijery kely aloha dia mifampiarahaba amin'izay ary salama namako misy fandretanana ve eo amin'ny ilandray na ao aoriana na ao aloha atao amin'ny fo tsara ilay hoe hitayanao Andriamanitra misaotra antsika afaka mipetraka tsika ary
mandrapidiny ankizy a miomakomana ny sympathie amin'ny fandraisana anjara afaka midiny tsika araka izy a hainareo ve le lohatitra androany ny androany arivo tsy isy mahay le lohatitra inona ary le izy misy anaran'olona manantena ve ato manantena diso ve zany ianao manantena diso ve azontsika ve hoe inona le hoe manantena diso ve azontsika ve le izy tsy azo ay azavainay rehetrarehetra zay sampana rehetra indray anjareto a dia anazava hoe inona zany le manantena diso ve le antenainy diso ve ianao manantena inona marina ve ianao manantena inona dia ho valitsika eto ho fantaniana ka noho izany a mila mijanona hatramin'ny farany raha tsy za tsy voavaly ny fantaniana dia lasa mody tsisy valyntsika afaka miakatra ny sympathie a afaka miakatra nareo rehefa vita ny anjaran'ny sympathie a dia zafifa ny ao arinany vita ny anjaran'ny sympathie dia zafifa dia andao aloha tsika no zavatra kely indray mandra-piakatra zareo sa nareo reraka ve nareo reraka nareo za zany rehefa miteny hoe aiza nareo zany dia valinareo hoe eto amin'ny salema ihany alefa aiza nareo zany aiza nareo zany mahay teraka mafy be aloha atsika fa atsika kosa tonga dia tsy nampianarina oai fa tonga dia nahay afetsika aiza nareo zany aiza nareo zany fa manineto nareo fa manineto nareo anatenareo hoe diso ve fanatenako rehefa vita zany ty zavatra androany ty dia samy manontany tena satria ny famonjena dia personnel zany hoe anao manokana fa tsy hoe dada sy neny no hiantoka an'le famonjenanao fa anao manokana famonjena dia eo zany ianao a amaly ianao amin'ny faran'ity seho rehetrarehetra androany ity hoe diso ve fanantenako dia omentsika ny sympathie ary ny sehatra Zay sympathie dia faly miarabantsika rehetra manatrika eto zao dia mba misy fanontaniana kely ho atao amin'ny vosy kely inona moa izy ny atao hoe krismasy marina zao tsika dia iaraka hiaino hijery ny tantara kely izay nahaterahan'i Jesosy Kristy misy vata afaka sitsika rakitra izay fotsika eny aloha eny raha mahafinaritra antsika ny zavatra ataon'ireo sampana miara-miasa amintsika na ho an'ny tanketsahany koa dia misy vata afaka sitsika izay rakitra izay ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra
Seho voalohany. Ary tamin'ny fahembolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjiny anankiray atao hoe Maria, izay fofombadin'i Josefa. Aza matahotra ary Maria, fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao, ary indro hiteraka zady ianao ka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Jesao. Izy no lehibe ka ho atao hoe zanaky ny avo indrindra. Talanjona tamin'izany teny izany Maria, kanefa nanaiky tamin'ny finoana izy. Inty aho ankizy vavin'ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko ny araka ny teninao, tena andao azy ny anjely. Seho faharoa. Dia niseho tamin'i Josefa tamin'ny nofo ny anjelon'ny Tompo. Aza matahotra mpakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanamasina. Ary Josefa rehefa natsiary tamin'ny toromasina, dia nanao arak'izay nandidiny anjelon'ny Tompo azy ka nampiakatra ny vadiny. Seho fahatelo. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoaka ny Kaisara hampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa sy Maria dia nakany Betlehema, tanànan'i Jodia. Noho ny tonga tamin'ny Betlehema dia feno tanteraka ny trano fandraisam-bahiny, ka ny tompontrano iray no nandray azy ireo ka nanao hoe efa tsisy trano intsony ato fa raha mety aminareo dia itsy misy tranomby afaka hitoeranareo. Ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidinina lambajaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona. Seho fahaefatra. Ary nisy mpiandrondry nitoetra tany an-tsaha ary ny anjelon'ny Tompo nitsangana teo anilany. Aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy niteraka ho anareo anio ao amin'ny tanànan Davida dia Kristy Tompo.
dia nandeha ampifaliana izy ireo ka nahita Marisy Josepha ary ny zazakely nandro teo ampihinanam-bilona ary ny mpiandrodry ny veriny nankalaza sy ny deran'Andriamanitra no ny zavatra rehetra izay renisitany. Seu fady. Ary misy magy avy any antsinanana izay nahita kintana mamirapiratra manambara fa teraka i Jesosy Kristy ary indry nialoha azy ireo ilay kintana mandrapijano teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely ary nahita zazakely sy Maria reniny izy ireo dia nanolotra zavatra ho azy volamena, zava-manitra ary miora. Ny nahaterahan'i Jesosy tany Betlehema dia tsy tantara fotsiny fa fiandohan'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay miorina ny fitiavana, ny finoana ary ny fanantenana. Tao an-tranon'omby Andriamanitra dia tonga nofy mba hanome famonjena ho an'izao tontolo izao araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:15 manao hoe fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany dia atao hoe mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Amen. Salama daholo nareo. Tsara daholo ve? Mahavita mandihy. Ianareo ve ilay hira hoe marotone marotona? Tsy hainareo? Ole izy a? Hainao naty ianareo? Tsara mandeha marotona. Yeah.
zareo misaotra betsaka ny sympathie nanao ny anjarany tena marodina tokoa e mahafinaritra zareo reny a tena reny no pirofo mihitsy a sympathie tena pirofo mihitsy hoe falifaly miaraka amin'ny Jesosy fa zareo manao zavatra marodorodina foana mahafinaritra te afa-tsika mafy be aloha sympathie re zao tsika dia handray any ao amin'ny zanaky ny fifoazana izay tondra anarana hoe feofio hono zareo fa tsy zafy fatsony feofi dia mandroso arinareo e anareo indray ny sehatra Ie, faly miaravantsika rehetra izay feofi raha lavaina le feofi dia feon'ny fifoazana izay ny fanalavana anazy ao ihany zany le hoe zafifa zanaky ny fifoazana fa novaina fotsiny hoe feon'ny fifoazana dia faly izay mandray anjara amin'ity concert ty izay tanterahana miaraka amin'ny antoko mpiratany ketsy dia mba iarahantsika faly kely vetivety fotsiny dia ndao mba hiaraka hitsangantsika sady ho mariky ny fiarabanay anareo ihany le izy dia manaraka ny feo izay ataonay fotsiny nareo ohatr'izao le izy dia sady miaraka amin'ny fihetsika tsotra kely le izy ataoko le izy faly amanonona ny fiatanany tompo amse faly amanonona ny fiatanany tompo amse fiatanana fiatanana faly amanonona ny fiatanany tompo amse zay fotsiny le izy araka izy fiarahantsika amin'ny fihetsika dia nareo koa tonoho ny fiadanana le namany eo akaikinareo eo lasikary isa roa telo faly amanonona ny fiatanany tompo amse faly amanonona ny fiatanany tompo amse fiatanana fiatanana faly amanonona ny fiatanany malakilakely faly amanonona ny fiatanany tompo amse faly amanonona ny fiatanany tompo amse fiatanana fiatanana faly amanonona ny fiatanany malakilakany faly amanonona ny fiatanany tompo amse faly amanonona ny fiatanany tompo amse fiatanana fiatanana faly amanonona ny fiatanany tompo amse sotra ie faly manonona ny fiadanany tompo amse indrindra amin'izao hoe fotoana fahatsika mankalaza ny fahateran'ny mpamonjy zao hira ho atolotray tondra ny lohateny hoe injany hiran-danitra izay ny hira voalohany dia ny hira faharoa obio Jesosy dahoara mira kely vetivety
Dia misaotra ny feofy ihany koa tsika ny amin'ny fandraisana anjaran'ny zareo mankasitraka anareo. Misy areto kilonga keliny areto, misy kilongalonga dia misy kilonga anolotra hira ho antsika. Manentana antsika hatrany ny amin'ny rakitra izay mipetraka eny anoloana ho an'izay terem-panahy afaka mandrotsaka izay fontsika. Aorianan'ny anjaran'ireto ankizy reto dia misy manelanelana kely dia hiditra ny Ariela anao ny anjarany.
misaotra ny kilonga sy ny kilongalonga tamin'izay raha anankiray izay. Aorianan'ity dia mangataka ny arela andray ny anjara andray anjara amin'ny fandraisana anjara nareo. Fandao antsika hitsangana kely mandra-piakatra zareo ary ohatra somary efa mongomongo sa tsy mongomongo? Iza ny efa nanao voly niaraka taminay? Afaka voly? Mbola tsisy nanao? Olona vaovao daholo izany nareo. Hitanareo efa elaela tsika nipetraka teo dia anala voly kely tsika. Anao étirement ohatr'izany. Ohatr'izao ilay izy sady atao ilay hira na de voly 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 miderayan miderayan voly 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 miderayan miderayan ela. Samy manao izay tiany rehefa eo. Ohatra hoe tia kokotra loha dia kokoro loha. Ohatra hoe mangidigadika manararoatra. Averintsika le tanjona zany hoe manala le mipetraka ela be teo le mongomongo. Afaka atao hoe na de mongomongo mongomongo mongo izay tianareo. Ao ary isa roa te na de sasa mongo sasa voly. Sa manao izay tiany tsy mifangalatahaka. Manararoatra manararoatra manalanala rera. Zany hoe nareraka ary dia mbola mideran'i Jesosy sa tsy izay? Afaka mipetraka ary nareo hoe misaotra nareo. Dia toloana amintsika ny fiadanan'ilay Jesosy Kristy tompo ty ary tena ty atsika. Nisy fantaniana atao hoe fantaniana angamba le izy napetraka zareo tanketsa. Lohan'hevitra teo dia hoe fanantenana diso ve dia hoy izy hoe hoy le mpanolotra hoe anjarany tsirairay mamaly azy dia hoy zahay hoe zay tokopira hoe tsika ato am-piangonana tsika tezainy am-piangonana pasteur zany mandrakariva raha manomboka amin'ny fotoana dia mampianatra atsika ary manonona foana ny fiadanan'ny tompo Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy. Ny dikan'izay zany dia hoe ny fanantenana zany tsy hoe antenaina koa fa efa zavatra mitoetra ao amintsika. Zao tontolo zao manao fanantenana tsy misy ara firenena ray misy mampianatra ny vahoaka eo aminy hoe ozy hoe l'espoir fait vivre quoi qui l'espoir fait vivre les imbéciles. Sanatria aby ve dia ny vahoaka ny ve dia ho imbécile dia tsika ve dia ho imbécile. Tsika ho ny fiangonana efa manana an' Jesosy Kristy tompo voavaly sahady angamba le any zareo tangeza teo hoe ny fanantenana dia efa napetraka ny tompo ao amintsika ary mpitandra dia mampianatra antsika mandrakariva hoe fiadanan'ny tompo hitoetra amin'ireo mandrakariva. Izay atoko pirarelako dia aneo an'izay hoe fanantenana ny finoana. Anakory natotray misy voalohany angamba sketsa atotray dia rehefa avy eo zay misy hira anankiray meno sy manantena. Dia miaravantsika rehetra ary tonga eto amin'ny fivorian'ny olona manantena. Efa reo vonona daholo ve le olona nysoratra narana ao amin'le anambaran'ny fanantenany? Vonona ve o? Vonona mihitsy. Ary reto olona mitangorongorony reto ve manana fanantenana sa hoe hijery fotsiny? Tazatazana fotsiny. Atombokitsika amin'izay soratra narana voalohany ary dia aza misy mifandrombaka nareo manantena ny fangita. Izay ny soratra narana voalohany ray aman-dreny ny mpiasa-panjakana no soratra narana voalohany fa hanambarany fanantenany. Ka dia mandroso ary ianao madama. Inona no antenainao zao? Ambara aigakaikana madama fa miandro be ka ifanambaranao teo moa fa zahay mpiasa-panjakana dia tena manantena dia manantena tokoa manantena fisondrota-karama. Zany zao no tena tenainay mihitsy. Manantena panier de Noël ary any ampiasany zay manantena an'izay fa aty am-piangonana koa manantena gisa any amin'ny SLK. Zany rehetrarehetra zany atenainay loatra izany.
aleo mba sisa ho an'ny afa be da bengy madamo reo manantena reo e aleo ho an'izay mbola mitsangana manaraka eo fanantenana roa isan'olona farafa betsany eny ary ie nisy olo tena ampiangonana indray ary zao dia tsy ary ny famba efanantitra nezay matomotely fa ianao fianana tena hoe anomboka misakosalo bebe misakosalo bebe aloha fa neso ina fanantena nisy olo tena ampiangonana ary mazava ho azy fa tena manantena zany hoe vita ny trano Besalema amin'ny heritaona zay za tsy zay roa isan'olona iangera misele fanantenana e tena zay tsisy olona sy le fanantenanao tena zay ny fanantena ay dia rehefa zay fanantenanao dia tsy afaka averina tsony ary fa omeo an'ny hafa to ny micro ay zany manantena ny rariny sinitsiny le olona manantena rariny sinitsiny tsisy zany aho e manaraka ary manantena ny fahamarinano io olona manantena ny fahamarinana zafady efa soratra anarana teo nge izy efa niala démission mandrosa renao ray aman-dreny rehefa tsy ho avy zareo inona ny antenainao ohatra ny ela be mihitsy le torinay nefa zay tena manantena be mihitsy ka le fasoary fefa anjaranao zao zay so mbo nanantena hoe iborotsaka vidinetana tsy mihitsy zany draly mihitsy zay zao zao dia hoe otsinona ny fary otsiny miandro tosika fitanisana fanantenana fa tsy fitarainana anakiroa isan'olona ihany alefaso onle akisy zao dia hoe tatampenoely ame bombo zahay ata ho inona ty bombo makarary nify tsy mahasoreny fa zavatra andrasana zao dia voritsylozy solomboly be koa dia miakatra kely dia solombolimbolitsylozy dia amin'izay hoe tena hoe tatabe noely aniaky zany hoy za hoe tatabe joely me voritsylozy zahay ataovy anaty kiraro e rehefa mba mandrendre e zahay karaha tsy hitanay ianao dia mba alefazy tapitapisety moa fa tsy hitanay dia mba tapitapisety sisa mahatro anay dia mba mangatany aminareo rakisa mba ataovingezangeza le solombolibotsylozy aleo amin'ny manaraka indray ray aman-dreny ary le manantena fandrosoana zafady le manantena fandrosoano le manantena fanavozano le manantena fandripalemana ary fanavozana zao ny ilainako aleo arany fanantenan'ny mpanao politika ay zany ao ny firenena misy ka fanantenana raha misefatsy fanantenana manantena fanavozana n'ity firenena ity misy e inona za fanavozana tenena zany mety lasa député zao fanavozana zany fanavozana lisy-pifidianana angamba lisy-pifidianana fô sika firenena manantena ny zavatra tsy vita teo vitatsika daholo mety farafaratsy se foky tany manantena vita daholo ny lalana fampanantenana fa tsy eny ary ary ny manantena jiro sy rano tsisy compteur le manantena volamena sy vatosoa iny efa niera fa tsy afaka falasany Maurice iny izy le manantena isy akavady bogosy mpanakarena zafady ao amin'ireo nakaiza le zareo teo le manantena ho afampanadinana ary tsy nisy koa ve tenena atsangana hoe zafady le manantena ho afampanadinana tsy nisy ve le manantena azoaso le manantena hiakatra amin'ny asany be ny diso fanantenana angamba mety efa namofo daholo zareo dia tsy hisy tonga androany lasa aloha ary asesy ray sisa ny tato ambadika tato mety misy manantena ny jeso angamba misy manantena ny jeso ve sangana amboniny tanana hoe ary nareo inahilaharanareo eo manantena n'iza eny ary dia zay zany ahoana ny anehoanareo anazy amin'ny alalan'iny
ndao ary ataontsika hira ongy. Makasitraka indrindra ny sampana toko-pirarela navitan'izay anjaran'izay zay tena napetsika tokoa. Fotoanan'ny krismasy tahaka izao dia fotoanan'ny fizarana iza zao manantena fanomezana zao amin'ny 25. Lasa matahotra daholo le olona vao anontaniana fanantenana amin'izay satria sao dia diso zareo. Zao ary mangataka solotena olo-dehibe
Zafady mangataka solotenany olo-dehibe lehilahy anankiray dia vehivavy anankiray. Olo-dehibe le resaka eto fa tsy ny ankizy sy ny tanora fa olo-dehibe. Io ary fa tsisy masary matahotra nga afaka miakatretsy lehilahy olo-dehibe anankiray sisa. Tsisy tonono koa, tonono koa. Ao docteur Richard, zafady indrindra. Nareo misalasala nefa zavatra azahoana fanomezana le izy. So ihany nareo fa nisalasala fa anankiroa ihany. Fa misy fanontaniana nefany mialohan'le fizarana le fanomezana. Dorcas efa afaka mandray ny toerana aty mandrapavita an'reto fanontaniana ho an'ny ray aman-drentsika reto. Fanontaniana ho an'ny nenim-bola ary dia azahoana fanomezana ray. Fanontaniana tsotra kely. Inona ary no lohatenin'ity concert de Noël ity? Ny lohatenin'ity concert ity dia hoe manantena diso ve. Diso marina loatra. Alao piko fanontaniana ray. Alao piko fanontaniana ray. Fanontaniana ray fotsiny a. Zao ary izavy ny sampana efa nandalo teto. Iza mory reto? Nandalo teo ny Feofy. Marina e? Tany ketsa moa efa tompona ndraikitra amin'izany. Marina e? Sampaty koa efa teo. Ary ny ary ela nisy an'ilay vehivavy antitra be iny. Diso marina ihany. Metsika fanomezana anankiray nenim-bola tamin'izay namivaly ny fanontaniana izay. Totika ato amin'ny ray aman-drentsika aza matahotra fa fanontaniana tsy ampatahotra mihitsy ity. Fanontaniana ary ho an'ny ray aman-dreny. Taiza Jesosy niteraka. Tao Betlehemany Jodia. Tao ina le tao an-trano lasa aloha fa mbola tsy tapitra ka aza maika. Tao an-trano nondro ve sa hoe tao an-trano nombo ve sa hoe tato Salema? Naterahany Jesosy aloha raha ny nasehoan'ny tatsika ngamba nataon'ny sampaty teo a dia noho ny tsy fahitana toerana nandray anazy tsony dia tany an-trano nombo izy no miteraka. Kanefa mino a fa amin'izao izy a dia ho ao atao am-potsika rehetrarehetra no teraka Jesosy. Mankasitraka indrindra tompo. Misy fanomezana avy aminay sampana tokopira tan-ketsa ho anao. Mahay be daholo nareo. Dorcas nga zany tsy manana fanontaniana sy fanomezana intsony. Aza velanareo rehetra a. Zao ary mandrapiditra ny Dorcas dia anao lamako tsotsotra kely fotsiny tsika. Lamako, lamako, avereno, tambaro, tambaro. Efa reny zareo Dorcas, miantsika tehaka mafy izy ireo.
ndreto zahay faly miarabantsika rehetra ry havana izay dorikasy a dia tsy mahay mihiry zahay fa mahay mandihy dia amin'ny maha efa zokonjokony anay a dia mandisondiso kely eny zay dia rehefa mandihy zay a dia ndaotsika mba hiaraka andihy aminay dia rehefa miara mandihy aminay nareo a dia amin'izay tsy hitanareo le diso ataonay zany a ie dia amin'ny marem-pianakaviananay dia sarotsarotra le mikarakara tokantrano dia tsisy famerenana loatra zahay any a dia homeotehaka izay rehefa mandisy fa aza imehezana dia misy afatra ihany nefa ao anatin'ilay tononkira dia notsika ny tononkira sady miaino a mijery anay anareo ndao ary to Fatimi
Lamako! Lamako! Asio feoany. Ovaina le izy hoe ty ay Jesosy. Lamako! 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 Atambaro! Ndawa. Sotrany vehivavy tsika dia nitoroka sy te hafatsika mafy be aloha rehefa nafinaritra be a mandaingy zareo ko nisy diso ve teo ohatranay a iza zao
sampanao mbola tsy nandray anjara teo ela ve mety ho milalo izareo surprise paiza atao ampiangonana ihany a tsy miteny loha tanketsa zay mahay kosa tsy miteny kosa nareo zay mahay fa aleo mba ho an'ny vahoaka mijery izy ary miinvité surprise pastera hony eny e ao ihany izy iza pro-piangonana hony eny e ao ihany zareo kely sis misy anankiray makety mamaly fa tsy ho fandrombaka be misy io ndray nareo le tsy mety makety io nefa ny amin'ny place eny no moaoao be eo agnana zay mahay dia makety aloha e misy anankiray mamaly aty mamaly an'le valiny tsisy indray nefa teo nisy ny teny ve izo dekona hony eny e dekona koa zareo izareo ino lafatra komity ony e dia afatsika lafatra fanahay ty zazy ty ary na haiko metsika famomezana lafatra tanareo mahazo famomezana nges dia mamaly inona ary ny azony eo inona ary ny azony eo perikopany sarina amin'ny lalana teny zazy izy dia efa zarina koa tena zay vola hitany hoe dokasy mpandia zany tena mahay nareo na zary tsy mahay ndreny makasitraka indrindra nareo izy indray ary no vonina maly fanontaniana indray ary sotra kely foana afaka maky aty tonga dia miakatra eto tsy maninona na kely na lehibe tsy maninona mihitsy izy ny vonina tsisy vonina ve any arina any zareo vory anaky telo fantaniana ao andry miandry ty kolalady ie inona ry ny fiandohany inona ny boky voalohany ao anaty baiboly genesis nareo mitsara marina sa diso metsika famomezana izy zany iza ho ny anarany ilainy sahazy mena perikopa koa sahazy misaotra ny sahazy nandray anjara afaka mipetraka manaraka iza ny anarandry anita manao sekoilalady anita inona indray ary mba homeo tsenjery amin'ny lesona sekoilalady anankiray tamin'ny kilasy zay efa nandalovany anita Classe 4 B. dia hoe ahoana le tsenjery fa vetavetany eo amason'i Jehova ny molotra mandainga fa izay olona matoky azy no akasitrahany ho abola natoko faharoa amby folo andiny faharoa amby roapolo aizinareo olon-dehibe tena mahay anita ometsika perikopa koa anita misaotra ny anita nandray anjara afaka mipetraka iza ny anarandry fitiavana manao sekoilalady koa fitiavana ie ny fitiavana koa fantaniana mitovy amin'ny anita teo mitenena tsenjeray tamin'ny kilasy sekoilalady miaraka mitoko sy andininy Salamo fahazato andiny fahadimy fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miaritra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany mahay le sekoilaladytsika e tia afatsika mafy be koa izy dia tia ny fanomezana ao andria dia afaka mipetraka indry dia andray an'le spécial vetsika mialohany andraisana zareo angamba dia fanamarihana kely fotsiny tsika hoe aza matahotra fa mba mandray sanjara reto ino natahoranareo kado an'olo dehibe reny ny ankizy no mazoto dia aleo izy ny tonorana fa rehefa misy fanontaniana mbola misy tsotoroky anakifiry aho mba mandraisa reto anjara sao dia menatra nareo aza menamenatra izany olona manana ny jesosy hoe dia ho menamenatra
afaka amin'ny retour ve hony ekentsika sasy ekena ekena sasy ekena zay efa niakatra aty hony dia iveriny aty rehefa tsisy anao nareo manaiky ve nareo ekena ozy izy le kamitsanga eny are resitsika amin'ny tehaka mafy be ary a reto invité surprise tsika reto tsika angamba mitehaka raha tsy tafiakatra aty zareo eny are zay moa zany zay barony fiangonana reto a dia miampy ny komiteny fanorenana fa tsy otoela moa zazany dia miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo a misy irany men'ny tanketsa moa menareo anay ty fa tsy zay namorona azy a dia zay iry zay no ataonay manantena ny krismasy tsika aloha zany krismasy tsy maintsy ho avy dia manantena n'izany tsika fa raha izaho manokana no anontanianareo hoe inona ny fanantenanareo fanantenan'ny pastera eo moa nefa nisy ny teny hoe trano sy ny rehetra fa za dia manantena fa ho any an-tanitra daholo sika rehetra ao are aloha mihira are Tumulai palit, nueling tak isare,
Awatanobo Rumangina Timalongavo Siloza Masusua Miakitosa Damina Funeza Anu Mazanya Rusaka Haye Tempo Tempo Rizane Patum Nikyosa Rizone Tomani Vagamoni Mahasoantsika rehetra tsika miboditsika fa manana ny tompo hoe makasitraka ny bron fiangonana miaraka amin'ny komity nadatanteraka izay anjaran'ny zareo zay zay hita tokoa fa tena kanto tokoa. Ny fotoana tahaka izao dia fotoanany fizarana ihany koa ary indrindra ray volana natokana ho an'ny ankizy kely. Araka ny efa nambara tamin'ny maraina tao anaty fandaharana dia ho an'ireo izay ankizy kely 20 eo tonga voalohany dia nahazo fanomezana avy amin'ny ankizynay tanketsa ihany, ka ho an'ireo izay nahazo ny ticket izay misy laharana atombotsika ho amin'ny lehilahy angambany aloha amin'izay tsika tsy mikorotana. Ho an'ireo izay lehilahy manana ticket misy numéro dia afaka mandroso ety anoloana ety. Ito atoro anazy fotsiny ny numéro dia omeny zareo le fanomezana. Afaka manaraka ny hira ihany tsika raha ohatra ka haitsika le hira mandrapa. Sarolo zay misy aloha. Afaka mandroso ihany koa le ankizy vavy kely izay nahazo ny laharana. Afiato ny ankizy vavy kely, afiato. Zay ary tompoko no fanomezana avy aty aminay sampana tokopira tanketsa ho anareo ankizy kely tamin'ity fety ity dia tsisy fisaorana tompoko.
raha toka vonina ny mpandray anjara manaraka dia afaka tonga dia miakatra tompoka azafady.
ninona le inona hoe iretoro izy aleo izy iretoro ty afatsika mafy be izy le mazoto ane sady tena ao tsara ho azavay nenim-bola zany hoe inona le tsaky teniteny teo ny tsy akiteniteny teo a dia fiainana akapobeany a hiainantsika amin'izao tao zao a no niaran'ny fampirafisana tao a no niaran'ny tsy fahitana asa na dia manana diplôma raha dia miohaka ihany tao ihany koa ny resaka fampanantenana resaka délestage sy ny karazany a taony navesatretana be adi-tsaina ory a nandalo teo daholo zany rehetra zany a tena ory marina sa diso marina fa andraso aloha aiza olo efa momezana omefa momezany nenim-bola ary te afatsika izy fa marina fa nisy an'le olona anankiray teto a fa nareo le olona reny zany le fanantenana hoe tia mahavany olako tia mahavany olako dia manaki-po amin'ireny fanantenana nefa tamin'ny farany naninona koa le olona izy koa ara-mba reraka sy lavo navesatra izy dia reny olona rehetrarehetra reny nefany a nisy fanantenana zany nisy fotoana zao eto amintsika hoe nisy délestage lava reny be dia inona ny fanantenantsika amin'izany avy eo mba hijanona le délestage dia reny nisy olona grefy be dia be dia tsy haiko loha raha mbola misy le délestage na tsisy tsony e dia misaotra ny neny afaka mipetraky neny raha izary hery ny azo eto foana mahavesatra mody any an-trano fa manentana anareo rehetra manentana antsika rehetra mekara io tsy fahasahitsika io ihany no mavoantsika zay ny anareo mbola misy ao a dia mbola miverina izy dia izy any zany mahazo mainto milaly a manasa anareo a hiakatra anao ny fandraisana anjara anareo andaontsika hitsangana kely aloha mandra-piakatra ny mainto milaly mitsangana kely indray aloha mitodia afaka miakatra mainto milaly mitodia amin'ny olo akaikinao na akavia na akavanana mifampitory zany tsika tsy mitory fitiavana eny e fitiavany Jesoa misy rahira efa haitsika izay fa hovaintsika kely le toniny androany ohatra zao le izy hoe mijery tsara le olo akaikinao ianao a mijery tsara le olo akaikinao hitanareo le tamin'ile mime teo iny le tamin'ny voalohany indrindra ny trangy iny olona nianatrira zany hoe na kristianina raha mety ho lavo dia ilaina fotoana ohatr'izao a mba hampitomboana ny aim-panahy sy ny fananana fiainana manokana miaraka amin'i Jesosy ao ary mifampitodika kely ary zao le izy zaho manana Jesosy atao poko Jesosy atao poko Jesosy atao poko raha tsy misy any Jesosy atao poko tsy azo lazaina hoe zaho voavontsy ao alefa isaro ate fampijery tsara raha tena manana ny Jesosy ianao dia tena fampitsara averina tsara aloha mainto milaly koa manao isaro ate Jesosy atao toroy tsara ny namanao hoe za manana ny Jesosy atao poko any e misaotra antsika rehetra afaka mipetraka atsika
jazaterana avuku ibaba kasamitsacha ivarina mankasitraka afaka makatoerana ny maintomolaly hiatrika ny tompo isika marobe ny zavatra nitranga teo a tena marobe mihitsiny a raha mifakampanazy ny zavatra misy rehetra tetỳ amin'izao tontolo izao kanefa mahasambatra kokoa ny fanantenana izay omen'Andriamanitra antsika dia ilay fiainana mandrakizay nisy mpianaka teo a nisy mpifankatia teo a nisy mpinamana kanefany a dia raha ny teniny ao amin'ny baiboly dia misy no raisina misy no avela manana safidy isika rehetra hifidy ny fiainana sa ny fahafatesana izay a no anjarany nataony maintomolaly teo fa te ampiseho ny maintomolaly ao anatin'ny renrehetra ireny hoe nomen'Andriamanitra safidy tsika inona ny tianao efa voavaly maintomolaly angamba ny fanontaniana hoe manantena iny sika ho atsika kristianina dia ilay fiainana mandrakizay ihany no antenaintsika fa raha izao fiainana izao zava-poana dia izay a no afaka natolotry maintomolaly any an-tranontsika na eo am-pitoerantsika naroviana ny fotoana naroviana misafity fiainansika fa azo ilay fiainana mandrakizay satria izay manana an Jesosy Kristy ihany a izay ihany ny passeport afaka hidirantsika any an-danitra fa satria izay rehetra nandray azy a dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino anarany n'Andriamanitra voninahitra amen. Mbola ao ve isika mahafinaritra mideran'ny tompo a
mahafinaritra. Tao anatin'izay adiny ray mahery izay dia nisy fifaliana be niarahantsika teto. Tao anatin'izay fifaliana lehibe izay anefa nisy hafatra mafonja izay nampitaina tamintsika. Amin'ny mahasa fitoriana azy dia ao ny tenin'Andriamanitra izay irina ho tafatoetra ao ambony tsirairay amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina. Efa eo am-pamarana antsika izao angamba efa afaka mamaly an'izay ny fanontaniana hoe manantena diso ve? Sa mijerytsika teo nisy fomba marobe nentina nanehoana an'izay lohahevitra kely izay. Anepontsika tsirairay avy andry niara-nijerytsika niara-nifaly fa za kosa mino fa ataopontsika tao tao an-tsaintsika tao nisy eritreritra ihany hoe za iny hoay marina tokoa dia ny ten'Andriamanitra amin'tinanay anazy indrindrandrindra teo amin'ny fotoana izay nahitantsika fo be dia be, fo ny antokantona be dia be tao anatin'ny tantara kely tsy akiteniteny teo nisy fo be dia be teo nomentsika niza ny fotsika. Fampanantenana be dia be nanomboka hatrany amin'ny voalohany tany. Nisy tantara kely anankiray nafinaritra kely teo no entin'ny Sampatia izay ilay anton'ny fiombonatsika eto, anton'izao fankalazana izao, anton'izao jirojiro mirehatra rehetrarehetra izao. Dia ny fanontaniana hoe nomentsika niza ny fotsika, iza ilay antenaitsika, ny fanantenana izay ao an-tsaintsika, ny fanantenan'ny fotsika mankaiza. Dia hoy eo amin'ny Jeremia 7:15 ny 5. Jeremia 7:15 andeny hoe iarahantsika mamaky amin'ny anarany. Jeremia 7:15 ny 5. Mahita ve tsika? Andeha ho vaky antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izao no lazain'i Jehova. Amen. Dia amaraparana n'izao seho izao tsika. Aoka ny fanahy masina hiaso ampontsika tsirairay avy dia mbola hitohy hatrany ny fiderahantsika amin'ny Tompo vao fanombohany izao mbola hiaraka hideratsika mandritry ny herinandro hitsainany Krismasy dia ao ihany koa ny zandritsika sekoly Alahady mbola hiara hipaleto sika ary manantena izay fa ho fifaliana ho antsika mandrakariva ny hamonjy ny fiangonana hiara hidera hankalazana izany Krismasy zany. Dia amaraparana izahay iranakoroa no atolotray amaranana n'izao fankalazana fampidirana ny fankalazana ny Noely izao. Dia ao aorian'izay iranakoroa izay dia hiaraka amarana isika rehetrarehetra izay nandray anjara hiaraka hiakatra ety ambony ety. Eny ary misy ny fonenana la paix pour tout le monde.
plus fort pour créer notre espoir. Diamant de plein d'amour, diamant de plein de paix. On pourrait s'entraider, on a les mêmes joies et les mêmes chagrins. On s'aimerait de choses, on devrait avancer, on pourrait avancer, on se tend dans la main. Rồi sao là tàu ơi? On est unis, hein? Pas j'ai pas là tàu ơi, si. Unis, pas j'ai pas là. Afaka mipetrakintsika dia ny sampana rehetra niara-nandray anjara teo asaina mba hiakatra ety anoloana azafady indrindra. Tsika rehetra izay nandray anjara miaraka eto daholo tsika satria unis comme les doigts de la main, nous voulons pour demain la paix pour tout le monde. Oh Dieu. Eny ary mandra-piakatra zareo dia anao hira iarahana zany izay afaka mitsangana nareo misy tononkira mandeha dia afaka manaraka nareo fa sady fotoana fisaorana ihany koa voalohany indrindra aloha misaotra an'Andriamanitra satria raha tsy izy nateo aza ny fikasanay dia tsy tanteraka ny androany. Aza mitapatapa be na izany aza fa atsika tsy tompon'ny fikorontanana. Dia misaotra an'Andriamanitra voalohany dia faharoa misaotra ny mpirom-piangonana izay tarihan'ny ray aman-dreny-mpitandrina satria raha nanakana ry zareo dia tsy afaka nanao an'ity fotoana androany ity izahay. Manarak'izay misaotra nareo mpanotrina rehetrarehetra mihino izahay fa tsy toy ny idirantsika teto ny voantsika any entsika miatrika indray ny fiainantsika andavanandro satria fantatra hoe be dia be ny zavatra mitrangy any amin'ny fiainana andavanandro eny. Dia misaotra ihany koa ny ray aman-drenin'ny ankizy rehetrarehetra ato amin'ny tanketsa manaiky miara-miasa aminay foana amin'ny zavatra rehetra izay kasainay atao. Raha ny teny izahay hoe manao vera dia mba nanao vera daholo. Raha ny teny izahay hoe amin'izao ny fanaovana répétition dia tonga manao répétition. Misaotra anareo ray aman-dreny. Dia manarak'izay misaotra ny sampana rehetrarehetra sy ny fikambanana rehetrarehetra niaraka taminay androany. Izy avy ary ilay izy aingana tany sao aingana ilay voalohany indrindra misy hatramin'ny farany.
Iza nitra voalohany akoatrinay a. Sympathie, Ariela, Théophile, Dorcas aloha. Ny alohan'ny aorina Dorcas izy, komity ary ny maitso milaly misaotra betsaka amin'ny fiaraha-miasa. Dia rehefa vita io a, dia tsy mihetsiketsiky eo nareo. Dia makasitraka anareo hoe misaotra betsaka anareo a. Dia raha mbola sanareo a, dia amin'ny herintaona ohatr'izao indray. Raha sitrapon'Andriamanitra ka mbola velonaina soamantsara, dia makasitraka anareo. Dia kaloha, le ankizy koa isaorana koa, aleo isaorantsika ny ankizy satria nanao ny haintsy ho zavatra mba ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia hitehakantsika ho an'izany rehetra 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 rehetra. Soche.
mangataka ny ray aman-drem-pitandrina mba marana ny fotoana zafady. Ya eny ary a misaoran'Andriamanitra tsika noho ny fahavitany ty fotoana mahafinaritra ty. Zavatra anankitelo na anankiroa mahafinaritra androany. Ny anankiray dia hoe ny ezahantsika nanao famantarana mitovy dia ny loko inona moa izy? Maitso. Loko maitso zany. Ny fananana famantarana mitovy dia milaza hoe iray ihany tsika rehetra. Ahoana moa ilay tenin'ny Paoly apôstôly hoe isika na dia maro aza dia tena ataontsika pratika izany eo amin'ny fiangonana. Fiangonana mizarazara saina, mizarazara loha, mizarazara fanao dia tsy mahomby. Dia manatenitsika fa androany tsika dia tsy diso fanantenana fa ahoana ny mifanohitra amin'ny diso fanantenana? Velom-panantenana. Ao ary tsy diso fanantenana zay fa velom-panantenana. Ao ary avelintsika kely zay. Tsy diso fanantenana zay velom-panantenana. Hira teo zany latsika le faraparany teo a hoe amoureux de la vie. Tsika tsy hoe amoureux de la vie fotsiny fa ny tena manambatra atsika dia ny fitiavany Kristy, l'amour du Christ. Ho tena anankiray ny fitiavany Kristy ka matotsika tafangony eto am-piangonana tahaka izao a dia ny fitiavany Kristy. Ka dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa nahatanteraka izany androany a. Lampile ay pratikan'ilay fiainam-piangonana zany a. Tsy mety miteny ny micro orange iny. Dia pratikan'ny fiainan'ny fiangonana zany. Ka dia ny hafatra zany a dia hoe mifankatiava tsara zay ihany. Tsy misy ankoatr'izay nge fifankatia tsara dia tena tian'i Jesosy Kristy dia tena tiany namana dia tapitra ny resaka rehetra tian'ny fiangonana fa azo lazaina hoe zany natao hoe fiainana tonga lafatra samy hotain'Andriamanitra ary a. Andehantsika no hira anankiray. Inona ny hira tianareo? Inona hoe? Tsara amoureux de la vie ka. Ataontsika 170 a hira 700. Ezaka zay Jesosy mba ho tianao dia zay andinina zay no ataontsika samy mahay an'izay tsika rehetra. Tsangana daholo tsika rehetra dia vavaka dia mandray tsodrano a dia mirava am-pifaliana dia mitoy ny Noely rapitso a amin'ny enina indray. Ny enina indray tsika mitoy a, talata indray tsika mitoy a, amin'ny larobia indray tsika mitoy fa misy tantara kely mahafinaritra milalovana amin'ny larobia dia alakamisy tsika miara-mankalaza ny krismasy a dia amin'ny zoma tsika mifankatia tsara daholo. Daholo. Iyezakiza zezokama utiana ikatse yataute sukunu niamina arasuna nisautraterina raiso amin'ny finoana ny tsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo mba ho tanteraka ianareo ka tsy hanatsiny amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny rahony lanitra ho aminareo any ny fiadanany. Amen. Mipetraka zay afaka mipetraka. Vavaksika manao vavaka mangina dia ho an'Andriamanitra tokana sady endrirery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra.
volalatsaka fa taizo tery nanoteny hoe sy volalatsaka sendra mba volanao ihany dia tsy teneniko le chiffre fa tsapony niany paosy aloha samy mety mahana volalatsaka daholo dia ohatrinona le volalatsaka tao amin'ny paosinao tao menanao raha fantatrao le chiffre dia meko anao fa anao iny zany volalatsaka rehefa ohatra ka tsy misy maky dia volalatsaka ty dia ataonay rakitra volalatsaka latsaka teo amin'ny nisany riantsoa teo amin'ny riantsoa nandindy teo dia teo ny latsaka le vola mitsapaposy daholo aloha zay mananaposy manam-bola rehetra raha tsy anao dia aza miteny hoe aty zahay manatona ary zay tompo le vola fa tsisy manatona zany dia omeko ny fiangonana tiako karaha ny vola tsy dia hoe kely any ty nao ary
Iya.